tafiaraka indray isika amin'izao fandarana izao misaotra anao hatrany izay noho ny anandraisanao anay ho namana ny fampitaona isan-kariva tahaka izao amin'ny fanarahana ny fandarana izay velabelarin'ny pasteur mamirakotoary jaona tamintsika tamin'ity herinandro ity. Anio no andro faharoa amin'ny farana izay anandany antsika ny lohahevitra hoe Tomoera Amiko ary izao aminareo. Ninonay fanandraisanao hery sy fampahaizana betsaka ny fotoana izay niarahantsika teto. Niresaka ihany koa isika momba ny voaloboka mety efa maro ny zavatra efa fantatrao mikasika azy kanefa betsaka ihany koa ny zavatra vaovao ny fampizarantsika mikasika ity voankazo ity. Ny rarianay dia niandraisanao tombony mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay atolotra anao amin'ity fandarana ity. Hifototra bebe kokoa eo amin'ny fahombiazana ny lahadinika an'io. Tianay ary fantatray fa tianao ihany koa raha ho tonga olona mahomby ianao eo amin'ny fiainana ianao izay mijery ity fandarana ity. Tsy isy anefa ny fahombiazana raha tsy tsara fifandraisana amin'ilay mpahary isika koa asaina mpitiavana ary ianao anaraka an'ilay hira hoe mamindravo any voix des archanges dia avy eo andray ny pasteur isika.
Ry havana malala fifaliana indray no ahafahantsika miaraka eto. Fifaliana mandrakariva satria Andriamanitra no nanome antsika tompontsoa, tompom-pitahiana, tompom-pahasoavana ahafahantsika miaraka amin'izao dindinika ara-tsoratra masina izao. Manasanao mba hiaraka hivavaka tsika mialohan'ny andiniantsika ny soratra masina. Rainy masino any an-danitra, faly indray izahay. Tafaraka eto amin'ity fotoana ity, fa tsy izahay samy izahay ihany Tompo fa fantatray fa manatrika ihany koa ianao ary teny aminay eto ianao, ampahery anay amin'ny alalan'ny teninao. Ka dia isaoranay ianao noho izany, atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ary ho anay zanakao kosa, meo anay ny fotsotra, fo mahitsy, vonina indray ny afatra avy aminao indray androany. Ka tahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, tamin'ny taona 1320 araka ny voatantaran'ny mpanoratra anankiray, dia nivory tany Chicago ireo mpanefoefo mpanan-karena 9 malaza indrindra maneran-tany mba hanao conférence anankiray. Niatrika conférence anankiray izy ireo, tsisy mahafantatra hoe inona ny zavatra niseho tao, fa rehefa afaka 5 taona tato aoriana dia nisy nanao fanadihadiana ny mikasika ny efaran'ireo olona 5 mpanefoefo indrindra tamin'izany fotoana izany, ilay tafahoana teo amin'ny toerana anankiray tamin'io fotoana io. Dia izao ny zavatra hita, saika izy rehetra tamin'izy 5 ireo na bankropitra na nandositra na voafonja ny giadra no niosoka izay nataony, na maty vokatry ny fijanonany fony tampoka areti-po, ary nisy aza moa dia namony tena mihitsy. Ry havana malala, anisan'ireo olona izay nanana ny maha izy azy, nanandaza indrindra mampanankarena azy izy ireo, fa saingy nanadino zava-dehibe anankiray izy teo amin'ny fiainany, dia ny mikasika ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra. Ary dia vokany eo amin'ny fijerin'ny olona hafa dia ohatry ny hoe naomby rehefa nahatratra n'izany toerana izany teo amin'ny fotoana anankiray, fa rehefa zohina ny fiainany rehetra dia tsy fahombiazana. Tsy fahombiazana satria tsy isan'ireo ilay voalazan'i Kristy hoe Tomoera Amiko, dia izao ao aminareo. Mitoetra ao amin'ny Kristy. Ilay teny hoe ao amin'ny Kristy io, nisy mpandinika baiboly izay nanao fikaroana ihany koa momba an'izy io, dia miverina eo amin'ny 700 eo ny fiverenana izay ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Kristy, iray amin'ny Kristy, sy ny hevitra rehetra izay mitovitovy amin'izany. Ry havana malala, inona ny atao hoe fahombiazana eo amin'ny fiainana? Inona no lazain'ny soratra masina? Inona no lazain'ny Kristy? Inona ny ampianarin'ny Tompo antsika ny amin'izany hoe fahombiazana, fiainam-pahombiazana? Raha eo amin'izao tontolo izao dia zavatra izay mifototra amin'ny fisandratan'ny zaho, lay izao no heverina fa fahombiazana. Manana arena ambony, manandaza ambony, manana voninahitra, manana ny anarana izay malaza, mifototra ao amin'ilay hoe izaho no antsoina hoe fahombiazana. Naomby rehefa izaho aho, rehefa tahaka izao, rehefa tonga eo amin'ny toerana ohatran'izao. Ry havana malala, raha ny tena marina dia manana fanambarana
manokana ny soratra masina. Raha mifototra amin'ilay ilay olombelona voafetra mantsy ny atao hoe fahombiazana, dia fahombiazana mbola iaran'ireo olana maro izay tsy voavahako amin'ny maha olombelona, mbola iaran'ireo fetra izay fetra ny maha olombelona, izay ny farany ambony mety ho azoko indrindra amin'ny antsoina hoe fahombiazana. Zao novakitsika Jaona 5:12. Iverinao amin'ilay fanoharana ny amin'ny voaloboka isika izay nanambaran'i Jesosy no tokony ho fifandraisantsika aminy, fa milaza mazava izy ny amin'izay lafiny fahombiazana eo amin'ny fiainana izay. Eo amin'ny 5 aloha dia izao no ambarany, izao no voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny mahavoafetra ny olombelona no ambaran'i Kristy eo, ary ny fahafenona tratran'ny olona anankiray rehefa ao amin'ny Kristy, mitoetra mitohy ny fifandraisany amin'ny Kristy, dia ozy hoe mamobe izy fiainana feno vo, mamobe betsaka, ary everiko fa zany ilay antsoina hoe fahombiazana, fiainana mahomby. 7. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Olombelona mpanota, voafetra, mpanompo tsy mahasoa, kanefa dia izao ny ambaran'i Jesosy, angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Lay herin'Andriamanitra tsy voafetra no hiasa amiko, no hanome ahy ny vokatra rehetra ilaina mba hahafahako mahazo na inona angatako. Ravy malala, tsy mbola misy fiainana tsara noho izany mety ho takatry ny saina raha mbola eto amin'ity fiainana misy fahavalo ity, eto amin'ity tany izay honenantsika misy fahotana, misy faharatsiana ity, tsisy fiainana tsara noho izany. Andriamanitra mihitsy no milaza, Kristy no miteny eto, angatao izay tianareo na inona ho tonga aminareo izany. Ravy malala, everiko fa zany ny tena atao hoe fiainana nahita fahombiazana, ary tsy hoe mandalo fotsiny hoe nisy fotoana teo amin'ny fiainako no nahazo an'izany, fa lay hoe mitoetra ao amin'ny Kristy dia mifandray aminy mandrakariva, ary mandrakariva ihany koa dia tanteraka io valim-bavaka io. Ninona angatahako aminy, ninona angatahako aminy. 9. Izany no ankalazana ny ray mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Vokatra zany fiainako zany dia ankalazain'Andriamanitra, omem-boninahitra Andriamanitra, lasa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiainako. Ravy malala, fiainam-pahombiazana ao amin'ny Kristy, zany no ianarantsika eto. Misy ohatra vitsivitsy eo amin'ny soratra masina nanana n'izany fiainam-pahombiazana zany. Antany anao zao raha ianao no mandinika mikasika ny fiainan'ny Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa ilay mpelo lalana any Kristy. Jaona mpanao batisa io dia voalaza fa valala sy tantely rembo no fihinany teo ampanaovana ny asany amin'ny apelo lalana any Kristy azy, ary fekibo sy lamba volon-drameva zany no fitafiny. Fiainana ohatran'izany. Rehefa avy eo no samborina izy, natao tany amponja ary no tapahan-doha tamin'izy tany amponja io. Zany no fiainan'ny Jaona mpanao batisa. Fa misy fanambarana anankiray nataon'i Jesosy, hitantsika eo amin'ny Matteo 1:12, tsy sarotra tadidiana. Matteo 1:12, Matteo 11:11. Zao ny fanambarana miezinezina nataon'i Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy
tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe noho i JAONA mpanao batisa. Raha mbola olombelona natera-be vavy, i Adama rery zany tsy ao anatin'izany sy Eva, fa ozy Jesosy hoe ny amin'izay natera-be vavy tsy mbola nisy lehibe noho i JAONA mpanao batisa. Ny fiainana JAONA mpanao batisa no fiainana zay nasandratra Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahalebiazana ambony indrindra. Jesosy Kristy zao ny voalaza ao amin'ny Filipianina 4:7. Filipianina 4:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra. Jesosy Kristy no ambaran'io. Ilay hoe nanetry tena izy, iny nanetry tena tonga olombelona mihitsy ambany noho ny olombelona aza nanaiky hovonoana teo amin'ilay fahafatesana manala baraka. Fa zao izany nanandratana azy, nanandratan'Andriamanitra azy indrindra ka nanomezany azy anarana ambony noho ny anarana rehetra. Ry avy malala, fiainam-pahombiazana. Zany ny fiainan'ny tompontsika. Na dia tamin'izy tety ambony tany aza lehilahy ory sady zatra fahoriana, fa nanana fahombiazana izy. Ary amin'izao tsika miresaka izao izy voalaza hoe nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra any amin'ny seza fiandrianany. Ho resantsika kely ihany koa ny fiainan'i Daniela, fahombiazana azon'i Daniela. Fahombiazana. Daniela 1:1, jerentsika fohifohy lava ny tantara fa hoezahantsika fitinina. Rehefa gadranady Daniela sy ny namany babo, dia zao ny zavatra nisy a. Rehefa tonga tany Babilôna izy, dia ohatry ny hoe nahazo tombontsoa manokana mba hianatra ao amin'ny université any Babilôna, ilay université ambony indrindra, malaza indrindra maneran-tany. Ilay fanjakana ambony indrindra maneran-tany ao amin'ny lapan'io mpanjaka io Daniela no nipetraka. Ilay mpanjaka lehibe indrindra maneran-tany, numéro 1 mondial, ilay mpanjaka Nebukadnezara, dia miray latabatra. Ny sakafo avy eny amin'ny latabatry ny mpanjaka no sakafo ihany koa, sakafon-dry Daniela sy ny namany. Ary raha jerena zo iny zany dia ohatrany hoe misy ho avy tena tsara mamirapiratra miandry andry Daniela tamin'izany toerana nisy azy zany. Zao anefa fantatry Daniela fa misy zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'io fiainana io. Anisan'izany ny sakafo zay hoaninao, ny sakafo zay hoaninao. Dia zao mivolaza amin'ny Daniela 1:9. Ary Daniela ninita ao ampony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara anina avy tamin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony. Nandray fanapahan-kevitry Daniela rehefa manelingelina ny fahatokiny amin'Andriamanitra dia tsy hanao an'izany izy. Na dia neverina fa karazana fahamboniana, fisandratana, ho fahombiazana aza ny zavatra zay nisy azy. Dia nanapa-kevitra Daniela mba tsy hiaina amin'ny fomba fiainana tsy akasitran'Andriamanitra. Inona ny vokany? Ry havana malala, zao ny voalaza. Dia nataon'Andriamanitra nahita fity sy famindram-po tamin'ilay lehibe ny tandapa Daniela. 7 zay ny vakitsika izay. Vakitsika ny 15. Ary no nitapitra ny afoloana dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehy noho ny any zatovo rehetra zay nihinana ny anjara avy tamin'ny an'ny mpanjaka. Tsy nihinana n'ireo sakafo ireo mantsy Daniela. Tsy nihinana izy fa rano mangatsiaka sy hany-kotrana zay no nohaniny. 10 andro fotsiny dia no tahian'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana i Daniela. Vakitsika ny 2:20.
ary ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontandriny mpanjaka azy dia hitany fa nanatombo impolo eny no ny omby asy rehetra sy ny piskidy izay teo amin'ny fanjakana rehetra azy izy. Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakany Kirosy mpanjaka rehefa ny fanjakana Babiloniana indray no rava talohan'ny voninahitra nomen'Andriamanitra ny Daniela hatramin'ny farafiainany mihitsy, satria na dia efa mpanjaka Mediana sy Persiana, fanjakana Mediana sy Persiana aza no nandimby, i Daniela kosa mbola nomen'Andriamanitra ny toerana manokana teo amin'ny fanjakana vaovao. Ry avy malala, fahombiazana ho an'i Daniela teo amin'ny fiainany ny niarahany tamin'Andriamanitra, natoky tamin'Andriamanitra ninona zavatra mety ho azon'izao tontolo izao nampanantenaina azy dia zao rehefa manelingelina ny fahatokiny amin'Andriamanitra dia izy tsy mba isan'izany. Dia nivalian'Andriamanitra soa ny fahatokiny Daniela. Ry avy malala, ahoana ny azontsika ny ho fahombiazana eo amin'ny fiainana io, fiainam-pahombiazana ao amin'ny Kristy. Kristy dia nilaza hoe izay miray amiko ary izao aminy dia hamoa be izy, hitondra vokatra be ny fiainany. Salamo voalohany, boky ny Salamo eo amin'ny voalohany dia zao no vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalàn'i Jehova no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Mahafinaritra ery ny firesahan'ny mpanao salamo ny amin'izany hoe fiainam-pahombiazana. Ozy hoe mamoa amin'ny fotoana izy, ny raviny tsy mba malazo, ny asany rehetra lavorary avokoa. Dia mbola sary teny mitovy amin'izay ihany koa no anoritsoritany mpaminany Jeremia rehefa nomen'Andriamanitra tsindromandry izy mampaminanin'Andriamanitra azy. Dia zao ny voalaza ny vakitsika ny toko 7:10, Jeremia toko 7:10, ny andiny 7 sy ny andiny 9. Ho tahina izay olona matoky an Jehova, dia izay manana an Jehova ho tokony. Fa toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanahy izy, na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famony. Ninona zavatra miseho, na ainandro migaina, na haitany, na inona dia zao ilay sary teny voalaza eto, toy ny hazo maniry eo amoron'ny rano mandeha izy, mamaka any anaty rano any, ka dia tsy mitsahatra ny famony, ary ho maitso ny raviny. Fiainam-pahombiazana, ninona zavatra miseho, tsy miankina amin'ny hamafy ny zavatsarotra, fa rehefa tafaray amin'Andriamanitra, mametraka ny fitokiana eo amin'Andriamanitra, mametraka ny fankatoavana an'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra. Zay ilay nilazain'ny mpanao salamo, ny lalàn'Andriamanitra no sitrany, eny ny lalàn'Andriamanitra no saintsainy andro aman'alina. Mametraka ny fitokiana rehetra amin'Andriamanitra izy, matoky an Jehova, manana an Jehova ho tokony. Zany ry havana ny olona ao amin'ilay nitenen'i Kristy hoe Tomoera Amiko ary izaho ho aminareo. Ry havana malala, everiko fa fiainana sahaza indrindra ho anao zany, sahaza indrindra ho azy zany, hanapa-kevitra tsika, hanolo-tena ho an'ny Andriamantsika. Vakiko farany melohan'ny amaranantsika n'izao dinidinika izao ny ohabolana toko 7. Ohabolana toko 7
Teny andininy fahadimy sy fahaenina. Mahafinaritra ery ny teny mamelombelona avy amin'ny soratra masina. Ohabolana toko 7, andininy fahadimy sy fahaenina. Matokoa an Jehova mifonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Ravina malala. Andriamanitra lay mahay ny zavatra rehetra, lay tompo ny fahendrena rehetra. Lay Andriamanitra ambony noho izay mety ho takatry ny saitsika. Io Andriamanitra io no andamina ny lalanao. Tsisy fiainana tsara ho hitanao mihoatra noho izany. Raha mahatoky aminy isika dia hozy hoe maneke azy fa izy andamina ny lalanao. Andeha ho fitinitsika izay rehetra voalaza tamin'ity lohahevitra androany hoe fiainana mahomby ao amin'ny Kristy. Rehefa tafakambana amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, ny maha-olombelona antsika olombelona, dia tonga ny fahombiazana. Zay ilay nambaran'i Kristy hoe Tomoera Amiko. Rehefa tena manolo tena feno azy isika, izy mihitsy no mandray atanana ny zavatra rehetra momba antsika, isika kosa mankatoa azy, manao izay asainy ataontsika. Zay ilay hoe fiarah-miasa ny maha-Andriamanitra amin'ny maha-olombelona. Dia ho tanteraka amintsika ilay tenenin Jesosy hoe Tomoera Amiko, izay miray amiko dia amobe izy. JAONA 7:12 no amaranantsika azy. Rehefa nivavaka ho an'ny mpianany Kristy, dia misy fanambarana mahafinaritra atao amin'ny tonom-bavaka izay nataony. Mahafinaritra ho antsika olombelona, amin'ny maha-olombelona antsika, kanefa mpianatra Kristy ary ny fototra ho antsika nivavaka izay nataony Kristy. Izao no voasoratra eo amin'ny 1:20. Miresaka amin'Andriamanitra eto Jesosy, mivavaka izy eto dia hozy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izaho koa aminao mba ho ao amintsika koa izy. Andriamanitra sy Kristy iray. Dia hozy Jesosy hoe enao ray ato amiko, izaho ao aminao, ary mba ho ao amintsika koa izy. Tafakambana amin'ny Andriamanitra sy Kristy ny isika olombelona, ny maha olombelona antsika, tafakambana ao aminy. Nivavaka ao amin'izany Jesosy, ary mba ho tanteraka amintsika ny izany vavaka nataony izany. Mbola manamafy an'izany ny 7:20, JAONA 7:12, 7:20. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka azy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Ry havana malala, iray tamin'iray Jesosy Kristy, isika tafaray, isika samy isika tafaray amin'ny Kristy izay tafaray amin'Andriamanitra. Noho ny amin'ny Jesosy dia tafakambana azontsika atao ny tafakambana amin'ny herin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Tsy izany ve ny atao hoe fiainam-pahombiazana? Raha tena fantatrao ny herin'Andriamanitra dia ho resy lahatra ianao, fa tsisy fiainana tsara noho izany. Izany nahatonga Jesosy ny tenindre mandeha hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Mba tsy ho ao anatin'izany olo izany anetsika, fa ao anatin'ilay nitenenin Jesosy hoe izay miray amiko ary izao ao aminy dia hamobe izy, anana fiainana feno fahombiazana izy. Hivavaka isika tompoko. Rainy masino any an-danitra, atolotra ianao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ary angatanay kosa mba ho ataonao aminay ny fahasoavanao izay manadio anay, manafaka anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, ary ny fahasoavanao izay manampy anay mba hahatonga anay ho tena tafaray aminao, ho Kristy tafatoetra ato anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Andriamanitro, ny teninao rehetra izay ndrenesinay tamin'ity androany ity sy ny tany aloha rehetra, sy izay mbola ho renesinay amin'ny fizarana farany amin'izao fandarana izao,
mba ho fotoana voatay ho anay ane zany fotoana ny anona ny teninao zany ka tonga anay rehetra mba ho tena tafatoetra ao aminao ary ianao kosa ato aminay ady ho fiainam-pahombiazana ny fiainanay rehetra na toy inona andro mbola isy anay mbola iainanay eto amin'ity tany ity mety ho fohy mety ho lava fa tsy miankina amin'izany na toy inona toe-javatra mbola miandry faratsiana zay mbola iseho tsy miankina amin'izany fa aomby izahay rehefa tafatoetra ao aminao ho tanterahanao aminay ane zany ho tanterahanao amin'ny mpiaino rehetra zay mijery sy manaraka an'izao fandarana izao ane zany tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka amen.